soara daholo tsika rehetra ny tokantrano any dia manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo. Soran'Andriamanitra lehibe indray tsika fa mbola tafahoana amin'ity an'ity, mbola afaka noho indray ny lesona zany dia tsika moa zany eo amin'ny Apokalipsy 7:20 fa tsy maintsy manao tsika zany le paralelisme na hoe fifandraisana amin'ny Daniel satria mifandray be amin'ny Daniel zany io lesona amin'ny Apokalipsy io ary mba ahafana manazava ny Apokalipsy 7:20 dia tsy maintsy makany amin'ny faminanian'ny Daniel tsika. Izay no nahatonga tsika ny resaka ilay Daniel toko faharoa izany. Mbola anatin'le Daniel toko faharoa ihany zany tsika dia ny zavatra hitantsika moa ny resaka le tsangam-bato lehibe tsika satria voazava amin'izay zany nazavain'ny Daniel le mpanjaka Nebukadnezara ilay nofo hoe izao le nofonao ry mpanjaka ary izao ny heviny. Ary ny teny mihitsy Daniel nanao hoe marina ny nofo izy ary ho toy ny heviny, zany hoe zavatra tsy maintsy ho tanteraka zany, tsy azo ialana io ninona na iodika vino na avika ny iodika banana, io zany ny zavatra tsy maintsy mitranga. Dia moa ny zavatra nresahantsika hoe ny mpitondra fanjakana mafy aminy, zany hoe ny fanjakana ho lasan'olon-lafa ny erina na odi-miasina ny fanjakana. Dia Nebukadnezara tsy nanaiky an'izany izy fa ny zavatra nataony dia zao amin'ny toko fahatelo, amin'ny Daniel toko fahatelo dia nanao tsangam-bato lehibe izy dia nataony volamenatra any amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony manamarina zany hoe fanjakako dia arotra mandrakizay. Izay ny tia nitenena amin'izay zavatra zay kanefa nahitran'Andriamanitra izy aneriana any. Izay moa mikasika an'iny fa alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona dia manasa antsika indray arivavaka satria tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy mametraka ny fotoana ambavaka. Ivavaka ary sika. Jehovah Andriamanitra ray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, misaotra anao zay ray fa mbola nomenao fotoana indray amin'ity folakandro ity ahafana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Dia ny faminaniana ny eo amin'ny bokin'i Daniel izany. Raha io mangataka aminao zay, mampianarana raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikely izay vahoakanao. Aoka ray ny fanainao no hiaso anatin'ny tsirairay avy eo. Aoka ny fanainao hanitsy izay diso. Aoka ny fanainao hitaizana eo amin'ny fahamarinana. Eny raha io, mana masinana iray ny teninao ny fahamarinana. Mifona aminao ihany kosa nefa izay ray ny amin'izay fahotanana tsy fahamendrena ka vitanay teo anatrehanao tao anatin'ny fotoana izay nisaranay. Eny ireo izay tolomanay mbavaka isan'andro anatrehanao. Ao ny misy efa afaka, ao ihany koa mbola misy mitolona amin'izany. Behoery izy ireo raha eo amin'ny alalan'ny fanainao andresen'izy ireo ny fakapana. Dia aoka ny fanainao ny hiaso amin'izy ireo mba hiambenan'izy ireo ambavaka isan'andro. Ka dia mifony izay raha io ny amin'ny elokaisiny tsy fahamarinanay ary ny tsy fahatanteranay rehetra. Enina mety izay tsy tsaroanay aza, mety ho heverinay hoe tsy fahotana kanefa fahotana eo anatrehanao dia fonanay aminao izany. Mangataka aminao zay Kristy io, divy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay Jesosy ho afa-keloka. Aoka reny fanainao Tompo, hitantanay ho amin'ny marina rehetra ary marina nafaka anay tsy ho andevo. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao Kristy io, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja, halleluja. Eo ihany koa Andriamanitra ray ny tsy salama ny eno izao fampianarana izao. Ao ny voan'ny tension, ao ny voan'ny areti-tenda, ao ny goty, ao ny goitre, ao ny fibrome, ao ny rhumatisme, ao ny areti-po, ao ny areti-tratra, rano any amin'ny foany na any amin'ny tratra na any amin'ny lamosina any, ao ny tapaka, ao ny vairatsy any velany na any anatiny, ao ny aretin'andolava, ny areti-maso, ao Tompo ny aretina vavony, ao ny diabeta, ao ny cancer na ireo arety mandringana maro samihafa tahaka ny pesta ihany koa izay misy ny Madagasikara. Dia mangataka ny famindraponao izay Andriamanitra ny amin'ny aretina rehetra izay mety mahazo anay ka mihaino izao fampianarana izao izay, na ny akaiky na ny lavitra. Fa ianao dia tsy mba Andriamanitra ny akaiky fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa, Andriamanitra ny tany rehetra ianao. Ko mangataka aminao izay Jehovah Andriamanitra ray, na mety hoe
aretina tsy voatonona teto azaka nefa ivavahana ny tokantrano na metrahantanana dia aoka Kristy Jesosy eo le diakapoka taminao le manasitrana ny aretina rehetra ne anasitrana ny aretina rehetra izay voatononay na nametrahana tanana na ivavahana amin'izao fotoana izao aoka Jesosy eo ny diakapoka taminao anasitrana izany aretina izany dia ho sitrana izay ninninona mahazo anay aoka Jesosy eo le diakapoka taminao ny anasitrananao anay amin'ny aretina rehetra izay mahazo anay dia ho sitrana izay Kristy eo raha manasitrana anay ianao dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io kalazay ny anaranao any dia meteza raha io hiteny aminay indray ianao amin'ity ariva ity fa voninkaino tsy avoakanao ny anaran'i Jesosy amen. Iroso aritsika efa hitantsika moa zany ny lesona tamin'ny maraina iny mikasika ilay tsangam-bato lehibe izay ny amin'ilay nofony Nebokadnezara dia hoe ny lohany volamena ny tratrany volafotsy ny kibony sy ny fehiny ka hatrany amin'ny fehiny zany varahana ny tongony vy ary ny ratsatongony vy sy tanimanga. Io tsangam-bato io zany dia maneho ny firenena rehetra ny fandimby nanomboka teo amin'ny fanjakana babiloniana zany hatramin'izao zao andro iainantsika zao zany satria le faminaniana dia makaiza makany mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra zany ilay faminaniana izay nomena tamin'ny alalan'ny nofiny Nebokadnezara izany. Ary hitantsika ilay izy fa ilay metaly dia zao hoe mitotongana zany ilay ohatrany hoe karazana ataontsika hoe ohatrany hoe karazana hoe récession économique zany dia hoe fitotonganan'ny arikarenan'ilay firenena zany na ny fanjakana izay naseho amin'ny alalan'ilay tsangam-bato lehibe izay naseho zany hoe tamin'ny voalohany izy volamena dia lasa volafotsy midina varahana vy ary lasa vy sy tanimanga. Ny zavatra hitantsika dia zao hoe io faminaniana no ny amin'ilay nofiny mpanjaka babiloniana io zany dia zao hoe tsy makasika an'ilay firenena babiloniana ihany fa makasika ny firenena rehetra izay ny fandimby taorianan'ny firenena babiloniana mandra-pahatonga ny farany dia mandra-pahatonga ilay fanjakan'Andriamanitra zany ary ilay fanjakan'Andriamanitra dia maneho teo anatin'ilay tsangam-bato lehibe hoe le vato sy ny andatanany niala teo amin'ilay tendrombohitra ozy izy ka nianjera tamin'ilay tsangam-bato lehibe nianjera tamin'ny tongony zany ary nanorotoro an'ilay tsangam-bato ozy izy ka lasa tahaka iny lasa nirivotra ozy izy ka tsy hita intsony satria niparitaka potika tanteraka zany le fanjakana dia maneho an'ilay fanjakana eto amin'izao tontolo izao ity zany hoe rehefa ho avy ilay fanjakan'Andriamanitra dia ho rava ny fanjakan'izao tontolo izao satria lay tenin'Andriamanitra dia milaza fa io fanjakana io le fanjakan'Andriamanitra io dia io no maharitra mandrak'izay izany. Ka manomboka eto zany tsika dia ny zavatra hojerentsika zany dia zao hoe hojerentsika zany io faminaniana io ho ataontsika paralèle na ho ampitahantsika eo anivon'ny tantara izay misy atsika zany hoe iza daholo marina ary zany reo fanjakana ny fandimby ireo nanomboka teo amin'ny fanjakana babiloniana mandra-pahatonga zany aty amin'ilay hoe visy tanimanga alohan'ny avin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka zay zany no jerentsika hoe zany mikasika an'izay hoe ireo fanjakana ny fandimby rehetra zany mandra-pahatonga ilay fanjakan'Andriamanitra. Ho jerentsika ary ny voalohany zany iresakitsika mikasika an'ilay fanjakana babiloniana izany. Fanjakana babiloniana. Daniel toko faharoa dia vakitsika ny andininy fahafito amby telopolo. Ahoana izy izy? Daniel toko faharoa dia ny andininy fahafito amby telopolo. Ianao ry mpanjako izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Andininy fahavalo amby telopolo. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ny voromanidina na aiza itoerany dia nomeno eo an-tananao ary natao no mpanjakan'izy rehetra ianao dia ianao izany loha volamena izany. Dia ianao izany loha volamena izany. Zany hoe maneho an'iza zany ty loha volamena ty? Maneho ny fanjakana babiloniana. Maneho ny fanjakany Nebokadnezara zany ity loha volamena ity. Ka raha mijeritsika zany eo amin'ny tantara ary any anaty arsiva izany amin'ireo historien malala an'izany ny araky ny fikarohana nataon'ny archéologue mijery ny tantaran'ireo empire ancien zany tamin'ny andron'ny antiquité reny zany dia
ny fanjakany zany Nebokadnezara izany de tamin'ny l'an 605 avant Jésus-Christ no tonga teo amin'ny fanjakana i Nebokadnezara. Zany hoe teo zany nanomboka ny rainina ny Nebokadnezara na ny fitondrany Nebokadnezara ny fanjakana Babiloniana. Nanomboka tamin'ny taona 605 talohan'i Jesosy Kristy. Ary ny farana io fanjakana Babiloniana io zany taty amin'ny taona 539 talohan'i Jesosy Kristy. Fanjakana Babiloniana zany de nanomboka tamin'ny fanjakany Nebokadnezara, averiko tsara, de tamin'ny taona 605 talohan'i Jesosy Kristy. Ary ny farana zany ny fanjakana Babiloniana io tamin'ny 539 talohan'i Jesosy Kristy. Fanamarinana fotsiny tsy hoe Nebokadnezara velona hatramin'ny 539 talohan'i Jesosy Kristy, fa ny taranaky Nebokadnezara no nanjaka nandra-pahatonga an'io 539 io zany hoe nandimby an'ny Nebokadnezara izany. Maninona ny resahana hoe volamena le fanjakana Babiloniana. De ny volamena io de zava-dehibe io volamena io teo amin'ny fanjakana Babiloniana. Satria maneho ny famirapiratany Babilôna zany ny volamena, sy maneho ny voninahitry ny firenena Babiloniana. Ka teo amin'ny firenena Babiloniana de zao hita amin'ny lafiny rehetra ny resaka hoe volamena zany. Raha ohatra zao izy manao tempoly na manao ny lampa-panjakana de tsy maintsy misy volamena daholo. Eny na ny rindrina ara de misy volamena, satria tena nanana volamena mihitsy zany ny firenena Babiloniana, ka namirapiratra volamena ny firenena Babiloniana. Hita zany tamin'ny mandany Babiloniana, hita zany tamin'ny resaka hoe taozavatra teo amin'ny Babiloniana, resaka hoe objet zany, hita zany teo amin'ny resaka tsangam-bato teo Babiloniana, tamin'ny firenena Babiloniana ahitana volamena daholo zany rehetrarehetra zany. Ka le firenena Babiloniana zany zany de mamirapiratra any metaly io ny firenena Babiloniana, ny tanànany Babilôna izany. Ary hitatsika izy io aty amin'ny faminaniana aty amin'ny Jeremia mpaminany, de miresaka n'io volamena io tokoa i Jeremia any koa hoe volamena teo an-tanan'Andriamanitra ozy izy Babilôna. Aty amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 50 izy nahitatsika an'izay zavatra zay. Jeremia toko faraky amin'ny 50 de vakitsika ny 7. Jeremia toko faraky amin'ny 50 de vakitsika ny 7. De ahoana izy? Babilôna dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehova, izay nahamamy ny tany rehetra ny divainy efa nisotroan'ny firenena koa izany na verisaina ireny. Babilôna dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehova. Lazaina zany Babilôna fa kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehova, maneho an'le firenena volamena izany. Inona indray ary le firenena faharoa nanaraka ny firenena Babiloniana? De vakitsika indray ary mikasika an'izay ato amin'ny Daniela toko faharoa, Daniela toko faharoa de ny 970 tapany voalohany. De ny firenena faharoa moa mazava ho azy fa ilay tratra volamena zany sy ilay tanana volamena. Le tratra volamena sy ilay tanana volamena. De iza zany ny asehon'io fanjakana io indray zay nanaraka ny firenena Babiloniana. Daniela toko faharoa 970 tapany voalohany. Ary manarakaraka anao de isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ianao. Ary manarakaraka anao izy de isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ianao. De eo moa zany ny sary asehon'le maninona lazaina hoe hitsangana ozy izy isy firenena hitsangana ambany noho ianao, maninona lazaina hoe ambany noho ianao firenena io? Satria le sary zany de efa hitantsika sahady amin'le metaly. Satria ny firenena Babiloniana de zao hoe volamena zany firenena zany, tena hoe nanan-karena zany firenena izany. Ary le volamena maneho ny famirapiratany'ity firenena ity sy ny arikaren'ity firenena ity. Firenena manaraka azy nefa de lazaina hoe ambany noho ianao, satria nahoana? Efa eo amin'le lanjan'le metaly sady ny anehoana zany ny mahambany azy par rapport zany amin'ilay
firenena babiloniana satria volafotsy le firenena manaraka any babilôna izany. De maneho an'izy ary zany ity fanjakana volafotsy ity. Ity fanjakana volafotsy ity zany a de maneho ny fanjakan'ny Médiane sy ny Persiane izany. Maneho ny fanjakan'ny Médiane sy ny Persiane. Ao amin'ny Daniel ihany de efa hitantsika anazy io. Daniel toko 5 ny andininy 7. Daniel toko 5 ny andininy 7. Daniel toko 5 ny andininy 7. De zao no voasoratra ao io. Ahoana izy io? Paresa zaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Médiane sy ny Persiane. Ho zaraina ozy izy ny fanjakanao ka omena ny Médiane sy ny Persiane. Zany hoe le fanjakana Babilôna zany. De ho lasan'izy le fanjakana, lasany Médiane sy ny Persiane. De eo amin'le toko 5 ihany ny andininy 7. De ahoana ozy izy? Andininy 7 sy ny toko 9 andininy 1. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara, mpanjakan'ny Babilôna, mpanjakan'ny Kaldéanina. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara, mpanjakan'ny Kaldéanina. Satria ny mponinao Babilôna dia antsoina hoe Kaldéanina, ohatran'ny hoe tsika mponinao Madagasikara dia antsoina hoe Malagasy. De ny mponinao Babilôna zany de Kaldéanina ny mponinao Babilôna. De eto izy miteny hoe ary tamin'io alina io ihany izy de novonoina Belsazara, mpanjakan'ny Kaldéanina. Izy andray ty Belsazara ity. Ty Belsazara ity de zao taranaky Nebokadnezara izy io. De tamin'io andron'io mpanjaka Belsazara io zany no lasan'ny fanjakana Médiane sy ny Persiane ny fanjakan'ny Babilôniana. Zany hoe io zany ny fanjakana nandimby any fanjakana Babilôniana de ny fanjakan'ny Médiane sy ny Persiane. De toy izany le vaky teny ary Darius Médiane no nandray ny fanjakana rehefa tokony 12 taona no andro ny ainany. I Darius Médiane no nandray ny fanjakana rehefa tokony 12 taona ny andro ny ainany. Ty fanjakan'ny Médiane sy ny Persiane ty zany de izy ty ndray nanomboka tamin'ny taona 539 talohan'i Jesosy Kristy. Ny fanjakana zany hoe ny puissance antina ny fahefany ty fanjakana Médiane sy ny Persiane ty de nanomboka tamin'ny 539 talohan'i Jesosy Kristy. Ary ny afara izy io tamin'ny 331 talohan'i Jesosy Kristy. Averiko tsara. Nanomboka io fahefan'ny Médiane sy ny Persiane io zany nanomboka tamin'ny 539 talohan'i Jesosy Kristy. Ary ny afara tamin'ny 331 talohan'i Jesosy Kristy. Zany hoe io daty 331 io moa zany no fianjeran'ny mpanjaka Persa na ny Persianina moa zany mpanjakan'ny Persa zany izay Darius III no mpanjaka tamin'izany fotoana zany rehefa nianjera zany io fanjakana io tamin'ny l'an 331. Ary le fanombohan'le fanjakana izy ireo tamin'le 539 de tamin'ny fianjeran'ny mpanjakan'ny Babilôna le hitantsika teo de Belsazara izany. Tamin'ny alalan'izy, tamin'ny alalan'ny mpanjakan'ny Médiane sy ny Persiane zay antsoina hoe Kirosy. Ary mitondra ihany koa izy io ny anarana hoe Darius ilay Mede ozy izy na hoe Darius le Mede ny fomba fitenenana azy. Zany hoe sady mitondra anarana Kirosy zany izy io no mitondra anarana ihany koa hoe Darius le Mede, hoe na Darius Médiane ozy izy, zay moa fomba filazana azy zany. De ity ndray zany ny zavatra hitantsika teo ny metaly teto de zao hoe le metaly volafotsy ny metaly hita amin'ity fanjakana ity. Satria le volafotsy io zany de zao maneho an'ilay ahoana moa filazana azy teo? Io volafotsy io zany anisan'ny mampiavaka azy. Maneho ny fahefany sy ny heriny zany io volafotsy io. Io zany ao zany misy ny arenan'ity Médiane sy ny Persiane ty. Zany hoe amin'ny fomba teny frantsay moa izy hoe maneho an'le caractéristique notable. Hoe amin'ny maha important anazy zany hoe tena manana ny lanjany izy. Ary ihany koa mampiavaka azy amin'ny hafa. Ary maneho an'le fahefana sy ny heriny izany. De
ny volafotsy io na ny volafotsy zany de io ny ampiasaina ny amin'ny resaka taxe rehefa mandoa taxe zany ianao de vola no andoavana an'izay zavatra zay volafotsy no anaovana an'izay zavatra zay ny impôt de amin'ny poids d'argent no andoavana an'iny zany hoe lanjaina zany le vola lanjaina le volafotsy de amin'ny lanjan'iny vola iny no andoavana ny impôt ka iza moa no mandoa ny impôt zany mazava fa ny olona no mandoa an'izay fa izy no mandoa ny impôt ny olona any amin'ny gouverneur izy no mandoa ny impôt ireo gouverneur reo atsona tamin'ny andron'ny Mediana sy ny Persiana hoe satrapy ny atsonan'ireo zany satrapy ny atsonan'ireo ka ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana de zao nanana satrapy izy na gouverneur roapolo ny gouverneurany zany nanerana ny vazatany zay ny saniny satria ny velatra be zany ny territoire zay nanjakany de reo satrapy reo na reo gouverneur reo zany rehefa mandray ny impôt alohan'ny olona de rehefa manatitra an'iny izy any amin'ny siège zany ohatrany hoe rehefa manatitra an'iny izy any amin'ny mpanjaka zany amin'ny fitondram-panjakana de amin'iny amin'ny lanjam-bola ny itondrany an'iny ihany amin'ny lanjam-bola ny itondrany an'iny ihany de ohatra tamin'izany zao ny satrapy indien satria natratra tany Inde ny fanapahan'ity firenena ity zany de zao hoe ny satrapie indienne zany na ny gouverneur indienne de zareo ndray nefa ny nanakarena tamin'ny resaka volamena fa rehefa mandoa le impôt izy zany any amin'ny fitondram-panjakana de tsy maintsy avadika amin'ny lanja volafotsy ny volamena iny zany hoe tsy maintsy avadika volafotsy iny zany satria izay zany ny fandehanan'ity firenena ty mandeha amin'ny volafotsy ty fa tsy mandeha amin'ny zavatra hafa zany hoe ny zavatra rehetra zany tout se change en argent tamin'ity firenena ity izany de ny vokatra an'izay zany de zao hoe araka an'izay zavatra nresantsika izay de io metaly io zany ny volafotsy io de io zany ny maneho ny valeuran'ny firenena mediana sy ny persiana io no maneho ny lanjam-bolany zany io no maneho ny arenany raha miteny zany tsika am'izao fotoana zao raha amin'ny firenena misy atsika de raha mitseritsika hoe inona ny arenany zao tontolo zao iresaka vetsika hoe vola no io no maneho ny arenany firenena anankiray marina tokoa zay raha lafiny aty ivelany fa ny maneho ny firenena anankiray de zao hoe ny volamena ananany zay ny maneho ny arenany firenena anankiray ka rehefa mitotongana ny vola manerana ny firenena ao anatin'ny firenena anankiray de aiza le firenena no mialoka amin'ny alalan'ny volamena zay misy eo aminy ohatrany de iny le antsona hoe valeur refuge zany amin'ny alalan'le volamena fa neny mediana sy ny persiana ny azy tsy volamena ny valeur refugeny fa inona ny anazy ny azy volafotsy io avadika volafotsy daholo ny azy ny zavatra rehetra de mazava ho azy eo anatin'izay zavatra zay fa amin'ny alalan'ny volafotsy io de io ny aren'ilay firenena zany io ny aren'ilay firenena zany de raha mijery ihany koa tsika zany eo amin'ny Daniel de Daniel zany maneho an'izay zavatra zay jereo tsara ny zavatra teneniny ato satria hoe ilay volafotsy zany maneho ny arenan'ity firenena ity de ohatr'izay koa ny amin'izao firenena misy amin'izao fotoana zao zany de jerentsika kely any amin'ny Daniel 1:10 izy miresaka anazy io Daniel 1:10 teny andininy faharoa de aono izy ato raha miresaka ny amin'ny fanjakana mediana sy persiana io izy de zao ny teneniny ary ankehitriny izay tenany tokoa dia ariariko aminao indro mbola isy mpanjaka telo koa hitsangana any Persia ary ny faefatra anakarena be mihoatra noho izy rehetra ahoana tsara ozy izy ny faefatra ozy izy de anakarena be mihoatra noho izy rehetra satria inona le arenan'ity firenena Persia ity na ny mediana sy ny persiana de ilay volafotsy no arenany io ka ny mpanjaka faefatra ozy izy de zao izy anangona arena mihoatra lavitra noho ny rehetra teo aloha zany hoe anangona volafotsy izy zany mihoatra lavitra noho ny teo aloha zay zany mikasika an'iny
raha eo amin'ny lafiny akapobe ny jerena mikasika ny amin'ny firenena ny mediana sy ny persiana ijery ndratsika zany a ny fanjakana manaraka aorinan'ny fanjakana mediana sy ny persiana de marina tsara veriko tsara araka refandrasantsika hoe ireo fanjakana ny fandimby reo zany de reo le antsoina hoe empire zany reo fanjakana reo satria fanjakana nanana fahefana tamin'ny fanjakana hafa zany izy ireo de empire zany reo fanjakana mifandimby ireo zany de eto ndray zany tsika mijery am'ty fanjakana fahatelo ty izy andray no resahana eto verenantsika ndray any amin'ny Daniela toko faharoa ndray zany tsika de vakitsika ny andininy fasivy amby telopolo tapany faharoa Daniela toko faharoa de ny andininy fasivy amby telopolo ny tapany faharoa de ahoana ozy izy io ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady anapahefana amin'ny tany rehetra isy fanjakana fahatelo koa izy izay varahana sady anapahefana amin'ny tany rehetra midina ihany zany le valeuran'le metaly volamena teo hitatsika vola fotsy de zao ndray zika tonga ndray am'le fanjakana varahana izany kanefa ny zavatra teneny am'ty de misy karakteristika zany apetrany eto izay mampiavaka nyty fanjakana fahatelo ity de inona le zavatra teneny teo akoatran'le hoe varahana zany izy de ozy izy sady manapahefana amin'ny tany rehetra ozy izy zany hoe mbola naheriny ole teo ndray zany raha miresaka fahefana zany no resahana eto zany de manapahefana be zany ty fanjakana ity zany hoe niarikarenany zany izy tsy tena hoe niarikarena tahaka an'le teo aloha fa ny fahefana zany de manana fahefana amin'ny tany rehetra ozy izy zany hoe ny conquêteny zany na ny tany voazanany be lavitra no re teo alohany be lavitra no re teo alohany de maneho an'izy ndray ary ty fanjakana varahina ity maneho ny fanjakana grika zany ity fanjakana ity de fanjakana grika tamin'ny andronizy tamin'ny androny Alexandre le Grand nalaza be zany Alexandre le Grand zany teo anivon'ny tantara satria ny conquête zay nataony de nivelatra be mihitsy zany ny conquête zay nataony na ny fanjanahantany zay nataony izany ka ity supériorité zay zany narany hoe ny hégémonie an'ity fanjakana grika ity zany na hoe ny fahefany zany sy ny autoritény de zao hoe nanomboka zany izy io tamin'ny taona 331 talohan'i Jesosy Kristy nanomboka tamin'ny taona 331 talohan'i Jesosy Kristy fantatsika tsara io daty 331 satria tamin'io zany no resy ny mpanjaka persa farany tamin'io ny resy ny mpanjaka persa farany de i Alexandre moa zany no nandresy an'le mpanjaka de tamin'io no nanomboka zany ilay fanjakana lehiben'ny Alexandre le Grand no nanomboka ny fanjakana grika io zany tamin'ny 331 talohan'i Jesosy Kristy ary ny farana izy io taty amin'ny 142 talohan'i Jesosy Kristy ka alohan'ny 142 aloha de efa nisy zavatra nitranga teo nelanelany zay zany hoe tamin'ny 168 tamin'ny 168 talohan'i Jesosy Kristy de inona zavatra nitranga efa teo ambany fahefan'ny Romanina ny Macédoine zany Macédoine zany resaka territoireny grika zany ohatrany hoe Lakaï territoireny grika zany Macédoine zany de efa teo amban'ny fahefan'ny Romanina zany ny Macédoine tamin'ny 168 fa tamin'ny 142 izy de zao ny annexen'ny Romanina tanteraka ny Macédoine de inona moa ile hoe annexé zany hoe lasany tanteraka zany ilay territoireny grika de eo zany mamaritra le hoe nanomboka ilay fahefan'ny firenena grika tamin'ny 331 ary ny farana taty amin'ny 142 talohan'ny Jesosy Kristy izany ny zavatra sehon'ilay varahina indray de zao le varahana zany maneho anyherin'ilay fanjakana grika ilay mpanjanaka lay mpanao kolonia zany colonisateur lay varahana io zany maneho an'izay heriny zay
le izy manjanaka io zany satria ny varahana zany de zao hoe anisan'ny spécialité zareo grika zany io varahana io de raha mijery sika any ampaminany Ezekely any de hitantsika tokoa hoe tena spécialité-ny grika tokoa ny varahana raha ty amin'ny Ezekely toko 720 andininy 7 zany hoe miresaka kely tantara zany tsika satria mila fantatsika mikasika an'izay satria andeha ho any amin'ny hoavy tsika rehefa avy eo zany andeha ho any amin'ny hoavy tsika hoe andeha ho aty misy atsika am'izao fotoana zao zany tsika sy ho any amin'ny hoavy tsika raha tsika zay hoe inona ny zavatra sehon'izany rehetra zany de tsy maintsy miresaka tantara zany tsika de zao ny tenena ty amin'ny Ezekely toko 720 ny andininy 7 Ezekely toko 720 ny andininy 7 Ezekely toko 720 de ny andininy 7 de ahoana ozy izy zavana sy tobala ary maseka no mpandrato nakany aminao ka olona sy fanaka varahana no natakalony ny varitrao de mety hitentsika hoe aiza zay hoe grika io fa le hoe zavana io de ny firenena grika no resahana am'le hoe zavana firenena grika io zavana c'est la Grèce zany io resahana io raha vao miteny hoe zavant zany ny baiboly de grika ny dikan'izay de ozy izy manao hoe araka le teny hoe zavana sy tobala ary meseka no mpandrato makany aminao ka olona sy fanaka varahana no natakalony ny varitrao de rehefa manao ny commerce zany ny grika na hoe manao échange commercial moa zany fomba fitenenana anazy satria tam'izany vanim-potoana zany de takalo no natao manao takalo zany tahaka ny tamintsika andro gasy zany taloha rehefa ohatrany hoe siramamy atakalo sira resaka ohatratra zany de ny échange commercial tam'izay fotoana zay de varahana no atakalony amin'ny zavatra zay ilainao amin'le firenena misy io varahana no atakalony satria nanana varahana zany ity firenena grika itya izany fa ny tena mampiavaka azy zany satria io le zavatra nresahana teo hoe io ny herin'ny grika zany amin'ny mampanjanaka azy de le varahana io de zao hoe ny miaramilan'ny grika de mampiasa inona ny fiarovatratrany de varahana ny kasikany na ny satrony ny fetiny miady iny zany varahana koa iny ny bouclier zay ampiasainy fiarovana zany amin'ny le bouclier reny zany misy fiarovana iny izy ohatra amin'ny hoentin'ny polisy mandeha eny an-dalana reny de misy soratra polisy iny le bouclier zay ampiasainy varahana koa ary ny reny manana famaky be reny izy hoentiny miady de varahana koa zany hoe zavatra rehetra zany ny fitaovam-piadinany rehetra de zao varahana avokoa zay zany tena nampiavaka an'ity firenena ity raha mijery sika raha amin'ny fanjakana babiloniana de inona ny zavatra hitantsika tany hoe nisy ny âge d'or de tonga indray teo amin'ny fanjakany mediana sy ny persiana de hoe tonga ny âge d'argent ndray tonga indray tsika ty amin'ny fanjakanany grika de l'âge de bronze ndray zany no resahana eto io zany ohatran'le hitantsika ihany io tamin'ny resaka le guerre mondiale reny misy ohatra le hoe tamin'ny andron'ny guerre mondiale de rehefa vita ny guerre mondiale de nanomboka niakatra ny arikarenan'ny firenena de nandritra ny fotoana maro izy io le resaka hoe industrialisation de tamin'ny fotoana io le natsoina le hoe 30 glorieuse zany nanomboka am'izay niakatra daholo am'izay le izy le arikarenan'ny firenena de natsoina hoe 30 glorieuse fa eto ndray ny zavatra misy nefa de zao ny totongana le métal de io zany ny spécialité-ny grika io ny azy varahana daholo tsy mitoky afa-tsy amin'ny varahana izy amin'ny zavatra rehetra zay nananany ary io no nafahany nanino nanjanaka ny firenena malo satria io no nampiavaka ny fanjakanya izany araka le voalaza mihitsy am'le teny teo manao am'le verenantsika kely izy eo amin'ny Daniel toko 2 ny andininy 730 raha iverenantsika kely Daniel toko 2 ny andininy 730 eo am'le tapany faharoa de ahoana ozy izy io manao hoe ary isy fanjakana fahatelo
koa izay varahana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Varahana izy anam-pahefana amin'ny tany rehetra satria amin'ny alalan'ilay varahana io zany fitaovam-piadiana varahana nanana io ny ahafahana nanjanaka zany an'ilay firenena maro izany. Dia hitantsika izay eo amin'ny lafin'ny tantara satria raha mijery zany sika ny lafin'ny tantara dia zao hoe rehefa tonga teo amin'ny fanjakany i Alexandre le Grand ao anatin'ny 10 taona monja dia nivelatra be ny fanjakany satria Alexandre le Grand dia zao nitondra ny miaramilany naninona nanjanaka tany maro. Anika mijanona ela tany velany izy fa tsy tafajanona tao amin'ny fireneny akory tao amin'ny tany Grika zany satria tsy tao a Grèce izy no tsy tao amin'ny tany Grika izy no maty fa tany amin'ireo firenena zay no zanahany ireo tany no nafaty any ity mpanjaka ity izany. Dia ao anatin'ny 10 taona monja dia nivelatra be ny fanjakany zany. Raha jerena fotsiny izy amin'ny resaka hoe ordre d'idée zany mijery fotsiny sika dia zao hoe hatrany Inde makany amin'ny tanin'ny Perse satria nitentsika hoe aiza moa misy an'izany Perse zany amin'izao fotoana zao. Any Iran no misy an'izany Perse zany raha amin'izao andro sika zao any Iran no misy an'ny hoe Perse. Dia hatrany Inde avy any Inde zany makany Iran dia mandalo an'ny Phénicie. Inona indray le Phénicie? Le Liban amin'izao androntsika misy zao ny atao hoe Phénicie tamin'izany androny. Dia makany Phénicie tonga hatrany Palestine hatrany Egypte. Zany ny farany haben'ny territoiran'ny firenena Grika tamin'ny andron'ny Alexandre le Grand. Ary rehefa nivelatra be io territoirany io dia naka titre izy. Dia ny titre nalainy hoe roi de Perse. Lasa nalainy zany zay titre zay hoe zany mpanjakan'ny Perse ozy izy zany. Ary izy no maître du monde tamin'izany andro zany hoe izy zany no ataontsika hoe lehibe manerana an'izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany tsisy ankoatranazy. Hoe nanana fanjakana nivelatra tahaka amin'izany tamin'ny androny. Dia io fanjanahana io nefa dia zao hoe tsy nijanona ihany io tamin'ny resaka hoe lafin'ny ara-militaire zany na hoe ara-tafika. Fa io fanjanahana io dia zao nivelatra ihany koa amin'ny resaka hoe amin'ny lafin'ny ara-kolotsaina. Amin'ny lafin'ny resaka hoe civilisation ihany koa. Satria ny fahalalana Grika zany sy ny fomba Grika dia zao noentiny ihany koa ny exporteny ho any amin'ireny firenena ny zanahany ireny. Zany hoe ny fomba mpivavahana, ny fety-anana, ny fahalalana sy ny fahendrena ny connaissance-ny dia naparitahany amin'ireny firenena zay ny zanahany ireny. Ka tena hoe tsy voazanaka araka hoe miara amin'ny resaka hoe amin'ny tafika ihany fa amin'ny resaka hoe ara-kolotsaina ihany koa zany sy amin'ny resaka hoe fomba fiaina ilay firenena zay no zanahana izany. Ohatra tamin'izany raha mandray ohatra angentsika zavatra nataon'ny Alexandre le Grand dia zao nalainy vadiny ny princesse-ny Perse. Nalainy vadiny princesse-ny Perse. Ary rehefa nalainy vady io dia nanome ohatra izy tamin'ireo miaramilany manao hoe ohatran'izao ataoko zao dia nareo koa tokony manambady an'ireo olona rehetra amin'ireo zay nizanahantsika ireo zany, amin'ireo hafa firenena zay nizanahantsika ireo. Dia nanomboka tamin'izay zany dia zao ilay fiteny Grika sy ny kolotsaina Grika dia niparitaka nanerana an'ireo tany zay nizanahan'ireo. Dia ohatra tao anatin'izany zay nalaza be tamin'ny zany vanim-potoana izany tamin'ny andron'ny antikité dia le hoe bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Satria io bibliothèque io dia mitondra ny anaran'ny Alexandre le Grand zay ny mahatonga azy hoe bibliothèque d'Alexandrie. Dia izy io nefa tena feno ouvrage be deaibe zany, feno ouvrage be deaibe tao amin'io bibliothèque io ary malaza be zany satria zany ny bibliothèque ngeza indrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Dia raha mijery koa tsika amin'izao fotoana zao araka nefa natsiditsika kely ihany tamin'ny maraina iny amin'izao fotoana zao ve misy zany hoe empire zany. Fa zany tena antsika fa misy ny empire amin'izao fotoana zao fa miafina izy. Dia nino?
dia le suprématie américaine. Satria ny amerikana dia zao manjaka amin'ny tany rehetra ny amerikana, na dia manana ny fanjakany ary izy, na dia ataontsika hoe manana ny fanjakany aza ny frantsay, manana ny fanjakany ny anglisy, manana ny fanjakany ny italiana, manana ny fanjakana malagasy. Fa ny amerikana dia zao manjanaka ny amerikana ary manindra ireo firenena maro. Ny amerikana tsona hoe manana titre koa ny amerikana hoe gendarme du monde na hoe police du monde. Izy manao zay tiany ataony amin'ny rehetra. Satria manana an'izay fahefana zay izy. Ary taridio tsara fa araka ohatrany ataony Alexandre le Grand io hoe mitondra ny kolotsaina izy ho amin'ny firenena zay zanahany dia jereo tsara ny kolotsaina amerikana fa tonga manerana an'izao tontolo izao ny kolotsaina amerikana. Amin'ny resaka cinéma, amin'ny resaka lamody, amin'ny resaka hira, amin'ny resaka zavatra resaka vetaveta, miparitaka manerana an'izao tontolo izao kolotsaina amerikana avany misy ny miala le ratsy. Miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Dia mbola iresaka be an'io tsika satria tena ao anatin'le lesona ao anatin'le toko 17 mihitsy miresaka an'io fanjakana amerikana io. Dia iresaka an'io tsika ahoana ny tena rôle an'io ihany koa manerana an'izao tontolo izao zany. Dia iresaka indray ary tsika zany ny fanjakana manaraka zay eo amin'le filaharan'le tsangam-bato zany hoe lovolamena, tratra via sy ny tanany via, ny kibony varahana, azafady, ny tratra ny volafotsy sy ny tanany volafotsy, ny kibony varahana hatrany amin'ny fehany, ny tongony via ary ny ratsatongony vy sy tanimanga. Dia eto zany tsika zao dia tonga indray amin'le fanjakana vy indray zany tsika eto. Iza indray ary ty fanjakana vy ty zany ary iza indray ny empire zay asehony izany. Dia vakitsika indray ary zany eo amin'le Daniel toko 2:7. Daniel toko 2:7. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manoritoro mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no hamakivaky sy hanoritorony azy. Averiko ilay izy. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manoritoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no hamakivaky sy hanoritorony azy. Maneho an'iza zany sy fanjakana vy ty? Ty indray zany dia maneho le fanjakana romanina na le hoe empire romain. Maneho an'le empire romanina zany ty fanjakana fahefatra ity zany le fanjakana vy. Izy ty zany dia nanomboka tamin'ny novino, nanomboka tamin'ny fotoana hoe ny annexen'ny Macédoine izy. Satria Macédoine territoiran'ny Grika, dia tamin'ny fotoana ovino izy ny annexeny hoe lasa nitanteraka io territoiran'ny Grika io. Tamin'ny 142 talohan'i Jesosy Kristy. 142 talohan'i Jesosy Kristy hatramin'ny 476 taorianan'i Jesosy Kristy. Satria tamin'ny 476 io taorianan'i Jesosy Kristy naninona no voala teo amin'ny fitondrany ny empereur farany teo Roma zany. Tamin'ny 476 taorianan'i Jesosy Kristy no nialan'ny empereur farany teo amin'ny fitondrany. Dia iza nanala azy teo? Ny barbara no nanala azy teo. Barbara Germain izy io zany. Germanika moa filazana azy. Barbara Germain izay antsoina hoe Odacre, io no nandresy an'ny empereur farany zay nisy tamin'ny 476 taorianan'i Jesosy Kristy. Ilay vy indray tahaka an'ireo metaly tany aloha rehetra zany izay mampiseho ny maha-izy azy an'le firenena na ny mampiavaka azy zany. Dia ny vy zany teo amin'ny romanina dia zao hoe ampiasaina amin'ny zavatra rehetra ny vy. Ampiasaina amin'ny zavatra rehetra ny vy. Ka raha hitantsika taorianan'ny âge de bronze antsika teo hoe teo amin'le fanjakana varahana. Dia eto indray zany tsika makaty amin'ny l'âge de fer indray zany makaty amin'ny fanjakana vy. Ka lay fiovany zay ataontsika fiovany zay metaly zay zany maneho, zany hoe fiovan'le metaly avy eo amin'le varahana makany amin'ny vy, maneho an'le fiakaran'ilay empire romanina zany io. Maneho an'le fiakaran'le empire romanina io.
ary ny miaramilan'ny romanina de inona indray ny azy ny armurany zany na ny fitaovam-piadiana zay ampiasainy amin'ny mahavi azy tsy hoe varahana no ampiasainy fa vy daholo ny zavatra ampiasainy vy ny ampiasainy raha mijery sika ny eo amin'ny tantara zany ny epehan'ny romanina le glaive reny zany le glaive romana vy reny epe vy ny ampiasainy le glaive reny satria zay ny anaran'le epehan'ny romanina zany glaive de vy ny anazy reny ny bouclier zany hoe ny bouclier zany de vy koa ny bouclier ny armure ny fiarovatratra ny vy ny pylône vy any koa inona moa le atao hoe pylône de ohatran'le javelot reny ny paoziny nalefina zany io fa zay ny anazy pylône ny anazy ny atsona an'iny ka izy zany mitifitra oatra mitifitra lefina izy mitifitra ny zavatra iny vy koa zany zay zavatra zay ary indrindrandrindra zany raha vao miresaka ianao hoe le vy de misy zavatra ngeza be zany tena resahan'zay vy zay satria amin'ny alalan'io vy io zany no azahoan'ny romanina ny heriny ao amin'ny vy io ny azahoan'ny heriny ao amin'ny vy io no misy ny fahefany zany hoe ile vy zany no heriny ty fanjakana ity raha tsisy an'io vy de tsisy le heriny satria zay mihitsy le voalazan'le faminanina ao amin'ny Daniela raha verenantsika vakina kely le izy teo Daniela 2 andininy 7 de ahoana izy izy Daniela 2 andininy 7 ary ny fanjakana faefatra de ho mafy toy ny vy izy izy fa toy ny vy manorotory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo de toy izany no amakivaky iny sy anorotorony azy ny fanjakana faefatra izy de manino de ho mafy toy ny vy amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy de zao fort comme du fer fort comme du fer zany hoe ny heriny zany ny heriny ty fanjakana ity zany de amin'io vy io zany ny heriny ary amin'le resaka hoe vy io tsy resaka hoe arabaky teny fotsiny io fa misy heviny ara-panahy ihany koa zany le izy satria amin'ny resaka amin'ny kolotsaina koa zany io amin'ny resaka mentalité satria ny fitondrana romanina de zao main de fer mihitsy ny itondrany romanina ny fanjakana sy itondrany an'ireo firenena zay voazahany zany hoe tena amin'ny herim-by ny itondrany sy tantarany zany hoe tena mahery vaika zany io vy io mahery vaika io vy io de hitatsika zany amin'ny resaka hoe ny fitondran'ny empire romanina fa raha toizantsika le vaky teny teo amin'le andininy 7 de ahoana izy izy tsara ary ny fanjakana faefatra de mafy toy ny vy hoe fort comme du fer satria hoe ny heriny zany de ohatran'ny vy ny heriny de toizantsika le izy fa toy ny vy manorotory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra ary toy izany no famakivaky ny vy ireo rehetra ireo de toy izany no makivaky iny sy anorotorony azy zany hoe ohatran'io vy io mahamongomongo sy manoritory ny zavatra rehetra de ohatra zany mihitsy ty fanjakana ty manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra homotsamotsanany avokoa zany satria ny vy zany ange alaivony vy ny fa anaovana inona ny vy atao famaky iny kapanao azo iny anaovanao marito iny anampotena vato iny de ohatrany vy ny manoritory ny zavatra rehetra de ohatr'izay mihitsy zany ty fanjakana ty tamin'ny firenena zay nozanahany satria il règne en main de fer zany ny fanjakana roanina hoe mitondra fanjakana izy amin'ny herim-by ny itondrany ny fanjakana izany de hitatsika zany zay teo amin'ny resaka hoe teo amin'ny gouvernementa romanina io resaka le hoe fahefana via io izany raha mijery fotsiny tsika ny conquête na hoe ny fanjanahana zay nataony ny oatra lavitra no reo empira rehetra teo alohany satria ny anazy mbola nitomboatra izy tomboatrany ny azy raha ataontsika hoe manomboka any Angleterre ny tratra ny fanjakana romanina tonga hatrany Euphrate any Moyen-Orient zany ary tonga hatrany amin'ny Afrique du Nord zay zavatra tsy tratran'ireo firenena teo aloha zany hoe nivelatra be zany ny fanjakana ity fanjakana romanina ity ary izy zany de tena nandrosy be ty fanjakana ity ny ohatra no teo alohany koa amin'ny resaka lafiny ara-politika satria ny fanjakana romanina no
firenena zany première république teto amin'ny tantarany tany raha vao miresaka zany tsika hoe république de taiza nisy zany république voalohany zany fa teo amin'ny fanjakana romanina nisy an'izany satria ny empire romanina de république ny empire romanina raha eo mirafi ny ara-pitantanana miresaka hoe administration zany resaka ara-fitantanana ary miresaka hoe fitondrana mba hafahany zany manino izy ty mba hafahany mitantana an'ireny firenena zay voazanany reny amin'ny firenena maro de inona ny zavatra nampiasainy nampiasa zavatra ataontsika ohatrany hoe avo lenta be zany izy ahafahany mitantana ny firenena zay lavitra ny Roma de ino ny fitantanana zay nataony io atsona le hoe Pax Romana nalaza be zany resaka hoe Pax Romana zany hoe mba hafahana maninona mitandro ny filaminana maneran-tany de io zavatra io zany tena hoe amin'ny tsy refesy mandindina anaovana anazy io ary ny olona zany ny vahoaka zay hoentiny de tsy afaka manao tsy afaka hoe manao rébellion na hoe hanao manifestation fa raha vao manohitra ny fanjakana romanina ianao de sazy mafy ny mahazo anao sazy mafy ny mahazo anao de izay fahefany izay satria am'le hoe herimby izay no hitondranyireo firenena zay voazanaka ireo de izay no azony filaminana zany maneran-tany zany hoe tsisy afaka mitsotra mihitsy eo ambany fahefany ary zay nge natonga ny fanjakana romanina hoe naharitra ela be satria naharitra 500 ans zany naharitra 500 taona no ny aelan'ity empire ty zany vokatry ny zavatra main de fer fitondran'ny firenena io zay no natonga le izy hoe naharitra ela be satria tena mahery vaika ny zavatra nataony de eo moa le zavatra nresantsika teo hoe raha ohatra zany ka misy manohatra anazy de tena hoe potehiny soravany no zavatra ny firenena zay manohatra anazy ohatra zao tany resaka le hoe Carthage zany tany Afrique du Nord nisy an'izany Carthage zany le Carthage io moa zany Tunisie am'izao fotoana zao io de io Carthage io nisy général zay teo Carthage teo nandeha mihitsy izy nandeha-kany Rome tena ny rebelle izy andeha hanafika any Roma mihitsy izy fa tsy tafiditra ny Roma izy fa maty teny an-dalana ihany fa vokatry ny rébellion zany zay nataon'le Carthage reto ny vahoakan'ny Carthage fa ny potehiny Roma tanteraka Carthage tsisy ny raisina tso potehiny tanteraka mihitsy zany angeny nasimba ny Carthage jereo ihany koa Gaule raha miresaka ny Gaule tsika eto Frantsa zany Gaule zany Frantsa koa nanohatra any Roma fa nidoran'ny Roma daholy village be deaibe teto Frantsa vokatry ny fanoherana izy zany tena tsy mitsitsy mihitsy izy fa raha manohatra anao de potehiny de ny fatatsika tsara indrindrandrindra de nisy la territoire de la Judée miresaka ny tanin'ny Israely zany tsika fa ny Israely de naninona nanohatra ny firenena romanina fa zao tsy firenena tsony jody fa nipotika tanteraka sestany dolo ny zanak'Israely rehefa avy eo vokatra niny vokatra ny fanoherana satria main de fer ny hitondrany izy hitondran'ny Roma ny firenena zay hoentiny manohery anao de hitanao tsara ny mahazo anao zay nge mahatonga ny azo fijaliana be deaibe ataon'ireny satria tena hoe zao ny mahazo anareo rehefa misy zavatra tsy mety ataonareo de be deaibe ny voafantsika tamin'ny azo fijaliana tsy hoe Jesosy rery ihany na ny kristianina ihany ny voafantsika tamin'izany fa zay nanohatra ny renireny zelota nanohatra reny de voafantsika tamin'ny azo fijaliana reny reny zelota reny de voafantsika tamin'ny azo fijaliana reny anehoana mihitsy hoe zay manohatra ny Roma zao ny mahazo anareo fa de tandremo zay le hoe main de fer manjaka amin'ny resaka hoe tehimby zany zay le hoe tehimby mantsy zay le hoe main de fer tehimby no anjakany zany ampaoriana ny vahoaka de araka le teny teo raha iverenantsika le 170 de ahoana izy ary ny fanjakana efatra de ho mafy toy ny vy fa toy ny vy manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra ozy izy toy ny vy manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra de zay zany maneho an'le miaramila ny Roma sy maneho ny gouvernementa any Roma ary César rehefa avy mandeha miady izy indrindrandrindra ho an'ireny mpanohatra anazy reny de inona ny ataon'ny César satria César zany ny empereur ny Roma
dia zao ny ataon'ny Sezara ny miteny gasy moa dia kaisara ny ilazany anazy amin'ny teny italiana ny ilazany azy manao hoe veni vidi vici. Inona moa ny dikan'izay hoe je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Tonga aho izy izy, nahita aho izy ary naresy aho izy. Rehefa avy miady izy zany avy manao navita fandresena lehibe amin'ny conquête izay nataony dia zay foana ny tenin'ny César. Veni vidi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Tonga aho, nahita aho ary nandresy aho. Zay no mikasika ny lisona iny zany fa bon tapitra ny fotoanantsika. Toizantsika amin'ny lesona manaraka indray zany iresaka indray zany tsika mikasika le ratsa-tongotra vy sy tanimanga indray amin'ny lesona manaraka zany. Zay zany mikasika n'iny metaly anakefatra iny saorana ny tompony zavatra rehetra hiaraka hivavaka tsika ary. Tomporay masina sy tsara indrindra misaotranao zay raha afaka niara nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'ity. Tsy tamin'ny herina fatanjahana iray fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Voninahitra ny eo an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Misaotra raha io ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny manaraka indray zany. Bye bye daholo tsika rehetra.